Tsy midika fa rehefa mpanohitra dia mpanonga-panjakana hoy ny Flora Valomanana androany. Mila mahazaka demokrasia rehefa mitondra firenena ary ny hevitra tsy mitovy sy ny fahafahana maneho izany no antoka maneho fa tena misy demokrasia amina firenena iray hoy ny fanazavana. Fa nendrareo fa mpanohatra dia anongana. Inona na ongana? Tsy mety hoe mpanonga-panjakana satria fanjakana tsy azo ongana. Fanjakana zany fanjakana firenena anankiray. Fa le mpitondra an'le fanjakana no ongana raha afaka vongana. Tsy mety ny fitantanany dia manao fitaraina antsika fitaraina voaka malagasy. Ary tokony tsy atatahotra. Tsy ny mpanao politika ny tokony hitondra vahaolana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, fa ny malagasy izay tompony fahefana ny tompony fanapahan-kevitra farany amin'izany. Raha tsy mitandrina nefa ny fitondrana dia nampitosika ao amin'izany ny olana maro lafy eto amin'ny firenena io. Tsy izay nanao. Fa izy ny tereniny zava-misy eo rehefa avy eo. Tenenanao anankiray ina mandeha eto ary. Zay ngy tsy maintsika akory. Zay tsy manonga-panjakana zany. Fa mpitondra ny tsy mandeha amin'izy ny tokony hitondrany azy. Ohatra nareo miresaka amin'ny hoe resaka jirama io. Fa mijaly ny vahoaka. Tena fadiran'ovana, tsisy jiro, tsisy rano. Zay zo fototra ho an'ny vahoaka zany. Tsy mino mihitsy ny olona tany rehefa any anay ka misy zany rano tsy zany mandritra amam-bolany. Tsy mino azy raha. Mandalova any. Io présidente Slovaquie tio, Slovaquie io ao amin'ny firenena voan'ny Europe izy io. Tena mandala be ny demokrasia be mihitsy io. Ary efa miandry izy, izay keo fa fantatray tokony natao tany. Hoe zao tokony atao amin'io ampahafantarana azy. Misy vaovao azo ny any fa aza matahatra nareo. Lalantokana ihany no ahafahana mamay izao olana mitranga eto amintsika izao dia ny fampiresahana ihany hoy hatrany ny Flora Valomanana. Tsisy afa-tsy hoe mivelatra dia miresaka dia milaza hoe ahoana ny tantanana an'ity raharaha ty, ty firenena ty, ty vahoaka malagasy ty. Amina tapitrisana nge vahoaka malagasy. Ny tiako resahana zany mba mifanakalo hoe ohatranareo manontany azy ao dia miteny aho. Dia manontany keo izy hoe maharaka ny fijerinareo mpitondra teo reo mbona fahitana. Zay nge tsy nana hoe négatif netray na vita 8% zay ny taux de croissance. Ohatra zany keo président Rajaonary Mampianana. Dia miresaka zareo hoe dia jerena fotsiny ve ty. Tena mampalahelo tsy vita mampalahelo fa mahatezitra. Mahatezitra mihitsy mijery azy. Mijery an'le vahoaka avy eny anosy be zao mijery le olona kely nitaokiko kely tsisy atony. Dia ohatran'izany foana. Dia zay na hoe tsy mirehitra mena intsony avy eo fa tena mipika am'izay le tondro. Raha nitatitra farany izay navoaka ny banky iraisam-pirenena moa dia ny raika amin'ny 80% ny malagasy no mahantra fadiran'ovana. Any amin'ny laharana voalohany amin'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany ihany koa no misy any Madagasikara ankehitriny. Noho ny tsy fifanajana eo amin'ny samy malagasy mitranga eto amin'ny firenena dia nahazo fanasana manokana tany ivelany ireo filoham-pirenena teo aloha mirahalahy dia i Filoha Marc Ravalomanana sy ny Filoha Hery Rajaonary Mampianana nandritra ny fivoriana ara-toe-karena ho an'ny tany Afrikana Atsimo niarahana tamin'ny vondron'ireo mpandraraha frantsay eo anivon'ny MEDEF iraisam-pirenena. Nanamafy ny Filoha Valomanana fa amin'ny mahampandraraha azy no nazahoana ifanasana io. Za zao nandeha tany niaraka tamin'ireo MEDEF maninona ny natsondrareo nakany satria nisy an'izay le hoe fivorian'ireo MEDEF niaraka tamin'izay mateto Madagasikara tsy voasy izahay sisy président Hery dia niantso zareo tany hoe tonga avy nareo aty fa misy forum ngeda be koa karakaranay miaraka amin'ny Afrique du Sud. Za moa milala tsara ny Afrique du Sud. Ny azy tonga dia ndraisany hoe 40 milliards de dollars izy ny vola omena 40 milliards de dollars entina nanaovana infrastructure ny énergie momba ny fiompiana sy ny fambolena ary indrindra ny ara-toe-karena. Nanamafy hatrany ny Flora Valomanana fa mahatsapa ny fahoriana manjon'ny malagasy ankehitriny ny tenany izay mezaka mijery anjara biriky azo entina ho an'ny malagasy. Mirehitra mena ny tondro rehetra eto Madagasikara ary atsoatsy dia ina ny ahafatesan'izany tanteraka fa tsy irehitra antsony raha izao fomba fitantanana ny firenena izao hoy hatrany ny fanazavany. Ho faty ary rehetra mena io tsisy tsony satria mpamatsy vola fa samy malala hoe amintsika miresaka zao zatra sa mpamatsy vola rehetra maninona rano tsy mandeha amin'izay fangaraharaana sy tsara tanta zay ny firenena malagasy ary nahoana raha hoe Madagasikara démocratique nahoana rehefa misy vahiny tonga ao zao misy an'le présidentany Slovenie tonga aty tsy maintsy atsona ny tsy maintsy fa tsy hoe tokony tsy maintsy atsona ny ancien président amin'ny feony mba tena démocratique marina mba tena liberté marina
tamin'ny tadidinareo tsara angamba fa hoe nisan'le medefy iny tonga taty de tataidoly ny président telo sa efatra président Macron président ny izy Comore président ny zay koa Madagasikara ary ny premier ministre Mauritiana tonga taty daholo de kobonina fotsiny atrano inona fotsiny nanana expérience reo olona tsy voavidy vola ngeza raha ohatra antanina ny hevitra matoa sud africaine ny antso anay misy dikany manana nytraikefanay zay fantatray hoe zao tsy mandeha amindry izy io ka le lazany hoe mirehitra mena ho faty rehefa avy eo le mena pika firenena efa sahirany Madagasikara saingy mbola samy malagasy ihany no mifamodika kanefa tokony ampandroso ny toekarena porofon'izany ny famotehana ireo fitaovany orinasa tikota ny Tomasina orinasa izay afaka mampiasa malagasy saingy ireny no nanaovana azy ho iatrany ny filoha Ravalomanana loza mihitsy firenena faran'izay mahandro ty Madagasikara tena atao mihitsy ny promotion le industrialisation usine alohanna président nanaovana an'izy io de tonga de ravana fa de ty le mpandrava koa le kolasy tsy tavatra tsy hianatra orenety misy Andriamanitra natao anangana ianareo fa tsy natao andrava ary orinasa vahiny nareo mipetraka eto Madagasikara de zao fa anana be da be mahazo an'le tatitra mba tiako iresana anareo amin'ny kely fotsiny iresana azy firenena faran'izay tena fadiranova Madagasikara asana firenena malala ny fahantrana ary mpanao sakafo izy io de hoe misy vahiny tady aka angana salan'izany fa zay vahiny hiditra koa aloha manana fahasaina lehibe sady fantatra mihitsy fa tena fa fony vy anga zay le jereo tsara wa jereo tsara taloha mantsy de lazainy hoe manao monopole da ohatran'ina nefa mividiny taloha sy am'izao fotoana zao de ravana tsy hoe ringeny ravany le fanaovana margarine fanaovana menaka ny ravana ihany koa tena loza de hoe fanajana an'ilay tondrozotra na ny feuille de route ao anatin'ny feuille de route article amin'ny accord numéro 2 milaza mihitsy hoe tsisy azo enjehana amin'ny administration na amin'ny fanagadrana na amin'ny fanimbana fananana ny olona zay nanosiny signataire-n'le feuille de route zay ny ao de antaninay amin'ny sadeka zany zao ry sadeka iny ty ary iny ty ataondralahy tsy misy afa-tsy ny fanomezana sehatra ny fandraharana sy ny famokarana anatiny any no vaolana ho an'ny toekarena ho iatrany ny filoha Ravalomanana nanamafy ny fitakinany mangarahara momba ny fifanarahana eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena arabo ny filoha Marc Ravalomanana androany raha namaly ny fantaniany mpanao gazety momba ny teny mety nataony omaly mila fantatry ny malagasy ny tena ao anatin'ny fifanarahana hoy ny fanazavany mifanohitra amin'ny foto-kevitry ny fitantanana manaja ny demokrasia no ataon'ny mpitondra ho iatrany ny filoha Ravalomanana Marc tany izy ve sa tsy tany aloha tany izy dina mifantarareo ny zavatra avy any zay aloha zany fantaniana voalohany satria tsika tany hoe demokratika républicaine de tokony ho fantatry ny olona daholo ny zavatra atao rehetra mpitondra zay izy vao mandeha am'le demokratika tokony ho fantatry ny olona zany fantatry ny ambaratonga-pahefana rehetra hatrany amin'ny androm-panjakana rehetra misy eto Madagasikara raha izay andrina koa tokony fantatry reo mpiara-miombonatoko amintsika reo mpamatsy vola reo partenaire traditionnel tokony ho fantany tsara hoe so zany zavatra misy a Madagasikara ary ny tena zava-dehibe de zao tsy ela koa ntsika no nilaza fa hoe Madagasikara misy an'ireo le mpandraraha malagasy natao hoe GEM no nanao forum niaraka tamin-drareo MEDEF na ny mouvement d'entreprise français international zay natao hoe MEDEF mouvement d'entreprise eto Madagasikara sy ny avelany tsy ela koa zany de tonga de nandeha nakany de ahoana ny fijerin'ny olona amin'ny lafiny iraisam-pirenena zany politika tsy maintsy jerena daholo zany hoe vo eo ve anao nandray an'ilay MEDEF avy any France international de tonga de mankary amin'ny arabo landa zay le fantaniana de tonga avy any anao ina mifanarahana tany de hona aby reo zavatra mifanarahan'ireo nentina natanterahana azy vola avy any ampamatsy vola vizy reo sa vola omendra reo cadeau ohatran'ny aeroplan'ny président Trump zany hoe nomeny Qatar izy de mbo nisy zavatra azy koa avy any de ampahalalana zay natao hoe firenena mandala ny demokrasia ary zay natao hoe tsy misy afempenina fa tena transparent tsara ny fitantanana firenena mitaky ny mangarahara ny sehatra rehetra indrindra fa firenena no tantaniny ho iatrany ny filoha Ravalomanana
tsy voaja nefa izany eto amintsika. Ohatra mivaingana, ny tsy fanotsiana tsotro zao ny teti-bolam-panjakana ho iatrany ny filora valomanana. Transparence zany mazava le izy. Misy karazany maro ny atao hoe transparence. Reo fitantanana firenena anankiray dia misy hoe zao ny teti-bolam-panjakana, zao ny entina andaniana azy, zao aby ny vola omena ny ministère isaky ny ambaratongany. Dia ity zany le vola omena ny ministère de l'éducation zay gaga be hoe ministère de l'éducation indray na ny santé indray nangalana entina matsina ny jirama ohatra. Dia tokony fantatry ny olona izy hoe mety ve zany affectation tapitapiko zany, mety ve zany hoe tokony hanao fanotsiana ny lalàna mifeny vola na ny loi de finance, dia tsisy. Dia ahoana fotsiny zany ny fandehany, miasa jamba tsy fantatra hoe jambinina na jambina fa dia mandeha amin'izany fotsiny zany tsika zao. Tsisy repère mihitsy tsika zao. Very tondry ny malagasy ankehitriny, tampenany fanjakana tanteraka ny fangaraharaany. Isan'ny fototra ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fangaraharam-pitantanana, ary izany no isan'ny mahatonga ny firenena ho tahaka izao. Mananjoy tahaka izany ny malagasy fa tsy ny antokona mpanao politika ihany ho iatrany ny filora valomanana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo ny fampiofanana ireo olom-boafidy tamin'ny anarany Antokotimo eny anivony commune. Tao amin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano no isantatra izany androany, izay notanteraina teto Ampitatafika. Nitarika izany ny filora valomanana izay nanamafy fa zava-dehibe ny fahaiza-mitantana miaraka amin'ny fifehezana ny teknôlôjia amin'izao fotoana toy ny intelligence artificielle. Ny atao hoe intelligence artificielle dia tsy miasa saina be loatra intsony ianareo, fa lazaina fotsiny hoe ikabary sy hanao fampianarana ho an'ny olom-boafidy any Atsimondrano ka mba azonao ampiana ve amin'ity. Tonga dia lazainy zao aby ny teneninao. Ka dia zavatra ataontsika androany eto ny fampiofanana anareo olom-boafidy zava-dehibe mihitsy. Hiezaka aho ame anareo ny teknika rehetra amin'ny fampiasana an'ilay hoe interplexity na perplexity na le zavatra be be amin'ity le apps ity mba fantatrao. Tsy maintsy atao zay fantatra androany. Atsimondrano zany malala azy. Tena mitaky fahaiza-mitantana ny olana mitranga eto amin'ny firenentsika izao ho iatrany ny filora valomanana nanoloana ireto olom-boafidy ireto. Dia izay zany no maha-olona ny olona misy mpitarika, ary rehefa mitarika le mpitarika makatoa tsara mihitsy ny olona tarihana, fa tsy faly mitsikera fotsiny fa tena mitsikera ny zava-marina. Dia ampiny le teknôlôjia vaovao, dia raha milaza ny lainga izy tonga dia amarinitsika rehefa avy eo. Ino anaovana azy? Zay no tsy maintsy ataontsika, ary hiezaka ny amin'izany tsika ilaza. Ary indrindraindrindra koa le sasany hoe miady fahefana na manao conflit d'intérêt na manao lutte de pouvoir. Fa ninona? Raha misy milaza any hoe zay mpanohitra toery zay toerinao any, fa toery tsara zay fantatra toerana. Matetika matiny sasany tsy fantany koa inona ny toerana. Fa dia mpanohitra zay, dia mpanohitra zay dia izy ireny mitsangana hoe inona ny toerana amin'izy ireny. Fa tsy maintsy mirahina tsara. Dia anareo aty zany averiko indray, tsika amin'ny tokotiko Madagasikara dia manohatra ny fitondrana tsy ara-dalàna, tsy mety, tsy manaja ny zon'olombelona, tsy manaja ny lalam-panorenana, tsy manaja lalàna velona misy eto Madagasikara. Ary indrindraindrindra managatra ireo olona mba manana ny asany, vidikaja vidimboninahitra. Zay, vidikaja vidimboninahitra. Ka na inona zavatra mitranga mba halaivo ambony any le rehetra. Fa manana ny asany olombelona io, mba manana mba ny zavatra vitany ihany teto dia alaivo ambony any. Fa tsy tonga dia makany amin'ny paka dia makany amin'ny zeleny ihany dia tonga dia any. Tsisy fanafana intsony. Firy ny gadra politika misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Na ny tanindra zao tany, tsy ho lazaiko anareo eto no lazaiko tany. Ary sifra marina nefa menena. Gaga daholo ny olona, ay misy an'izany Madagasikara, misy an'izany ihany moa. Dia andana marina. Dia izao ny zavatra tiako resana hoe tsy maintsy mirahina isika. Milaza hoe tsy mety izao. Mba tsy fanadihadiana. Le olona tompon'ilay tany indray no migadra indray. Le olona nanao meloka indray no afaka. Zay zany. Ka ny fitsarana, ny raha-pitsarana eto amintsika tsy mandeha arak'izay izy intsony. Tsy mandeha arak'izay izy. Ka dia ity tendry aminareo zany amin'ity le fiofanana ity tsara malala. Za zany manokatra an'izy zao. Mampafantatra anareo fotsiny be da be ny zavatra tokony hampahafantarana anareo.
fa tsy vita ao anaty fotoana foy le izy raha ho tsara fotsiny a ro le mpitarika apetrao tsara ny fampatokisana na ny confiance ary indrindrindrina fifanajana zay ny atao hoe respect mutuel zany hoe mifanaja ary farany tiako resahana aminareo tohizo fa tsy zao le izy fa mbola tsy vitatsika ny tolona dia ny ampivadika indray hoe mba manana ny maizy azy dia milaza aminareo a fa ny malagasy any ivelany any menatra mihitsy milaza hoe zay zao présidenty tena menatra mihitsy nyresahanao malagasy tsy hita tsony zay andraisan'ny olona anay tsy hitanay tsony zay tenenana mijoro rehefa olona fa menatra amin'ny zavatra misy zany tsotra ny tanjona amin'izao fampiofanana izao dia ny modely ny fomba fitantanana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrona eny fotony ho an'ny olom-boafidy amin'ny anarany antoko timy mba ho modely isika timy ho modely na amin'ny fitantanana ho modely ny amin'ny firaisan-kina raha ihany ny timy tsy hoe rehefa misy olom-boafidy dia lasa tsy timy matsony na lasa miady amin'ny mpitarika timy fa samy mametraka ny adidy sy andraikitry amin'ny maha olom-boafidy azy sy amin'ny mpitarika timy ka manoloana ny zavatra misy amin'ny firenena ankehitriny dia ny tanjotsika mba ho modely aloha isika timy ary mba ho reharehan'ny fiarahamonina hoe zany ny timy miavaka ny timy fa tsy ohatran'ny zavatra misy ankehitriny ny olona tsy manana fanantenana tsony tsy manana repera tsony ary manantena ny timy iza moa ny timy isika izao ny timy miaraka ny filoha Marc-Ravalomanana zay tsy mitsahatra isan'andro mitady vahaolana ho an'ny firenetsika mpikambana ny olom-boafidy eto anivon'ny antoko ny valan'ny fanontaniana hoe ahoana ny endriky ny fanoherana izay atrehintsika amin'ny mahampanohitra atsika amin'izao fotoana izao amin'ny mahampitarika ny fanoherana atsika araka ny voalaza teo ahoana no tokony ho fitondran-tenan'ny olom-boafidin'ny tima manoloana an'ireo mitambatra miaraka amintsika ao anatin'ny fanoherana fa indrindraindrindra eo am-panatanterahana ny asany mba tsy sanatria ny fanatanterahana izy ireny ny andraikiny amin'izay tandrify azy satria raha hoe ny tanjon'ny mpanohitra dia niaka fahefana dia azo lazainao hoe fa nahazo fahefana tsika eto ampitatafika ohatra fa mbola eo ny lafiny iombonana eto amin'ny firenena reo zany ny anisan'ny fanontaniana izay manitikitika ny mpikambana maro any ananina sy ny olom-boafidy tsika miparitaka any amin'ny faritra rehetra any ka mba antenaina fa azontsika valiny amin'ny fiaonana zala amin'izao dia ankoatra izao dia nanamafy ireo solom-bavambahoaka fa misy ireo pitsopitso ny tokony ho fantatry ny olom-boafidy amin'ny fomba fitantanana manana andraikitra eto amin'ny firenena ihany koa mantsy ny antoko amin'ny mahantoko-panohitra azy tsy reraka itsika mifanoro satria tsika atoko manana foto-kevitra taria président Ravalomanana ary manana fanantenana araka ny teny nombianombiany raha mbola izy ko ny farany itsika tsy maintsy verina eo amin'ny fitondrana ny tim resy lahatra amin'izany isika rehetrarehetra reo matombo mbola mijoro firy taona izay no finganina natao anaovanatso-jay no pitehana ny fanana ny fianakaviana Ravalomanana nisy teny ny tantarain'ny présidente efa tsy valaparako nefa mbola ireo sika mianakavy mbola ireo nareo misantatra zany eto Atsimondrano dia manentana atsika irahina fa na izanona tsany koa tsy anjely isika mila mahazaka tsika mifanoro mifanitsy ao anatin'izay fifanitsiana mila mahazaka atsikera tsy ohatra ny ataon'ireo mpitondra reo zay efa tapidalakale fa itsika koa mila mahazaka mifanitsy ary rehefa mijoro hatramin'ny farantsika amin'ny fahamarinana dia tsy homenatra hijoro tim hatramin'ny farany samampita amin'ny fahalalana sy fanabiazana ho an'ny taranaka dia timitsika teo aloha timitsika ankehitriny mbola ho tim foana isika dia ho anareo zay te anatevin-daharana tongava manatevin-daharana nay tiako Madagasikara fa izahay manana foto-kevitra eo mba amin'ny fitarihan'ny président Ravalomanana manana vina manana rehetrarehetra dia hoela velona ny tim misaotra na Atsimondrano tsy misy tsy mikakaiky amin'izao fotoana izao na ny délestage ny ranotapaka ny fitangany ny vitim-piainana ny tsy fandrim-pahalemana any an-trano mitataina any an-trano ianao miororo maty any am-pasina anao mbola mipararehtra satria misy maka ny taolam-balinao dia tsy izy ity fa dia amatsika ny olonan'izay dia rehefa miray itsika rehefa mifampatokotsika dia mbola manana olontsika anavitra ny firenena dia hoe président Ravalomanana sy ataoko ty mba tompo lasy tompo vary mahakasika ny structure locale de concertation dia didi-panjakana no manisy azy
eny anivon'ny commune ary rafitra fikaonandohy fotony izy io zay ahitana collège maromaro a eo anivon'ny commune zany hoe fakakevitra fa tsy mpanapa-kevitra ary singa anankiray a oentina fizahavam-bola angatahana famatsim-bola ny fisiny ny structure locale de concertation eny anivon'ny commune ka am'izao falaniny be ny tanàna zao de zavatra ray tena tokony ananan'ny commune ny SLC ary zavatra tena takiny lalàna ihany koa ny fijoroany ny SLC ka mampiriska ny siny ny SLC ho atsika ato anatin'ny atokoteko Madagasikara satria misy rafitra fakakevitra ihany koa ao amin'ny alalan'ny rafitra ara-politika de manentana atsika be ny tanàna sy tompony andraikitra maro samihafa mahakasika an'izay. Misy efatrandro zao ty RN ity tsy nisy jiro mihitsy tsy zakatsika zany e de mba nangataka amin'ny mpanao gazety hoe iresaka de nitsoaka le ministra olona mitsoaka zany tsy manana vahaolana zany de ho avy tsika amin'ny 12-13 io de jereo tsara fa angatahantsika mihitsy ny siny tele fa reo ministra reo manko tsara tenenina aminareo fa matahotra iresaka amin'ny député ary zay indrindra ny antony anakanany raha tokony ho izy zay ordre du jour zay zay anina mpanohatra zay tsy tokony mandalo hoe anangana tanana amin'ny conférence des présidents fa saingy mba entina anakanana an'le izy satria zay vitsy anisa de hoentiny ao le izy de tsy lany de zao amin'ny 12-13 zay député de hiazakazaka hiteny azy rehetrarehetra eo. Mpahay fitantanana manokana arabola, mpahay lalàna, mpahay fitantanana raha-panjakana ireno isana nanome fiofanana ho an'ireto olombofidy amin'ny anarany antokotimo ireto. Hitatra any amin'ny distrika hafa izao fampiofanana izao raha ny fanazavana atrany fa fanokafana ihany ny teto Antsimondrano androany ity. Nolavin'ireo solombavam-bahoaka maro anisa sy ny bromahatry ny antenimieram-pirenena hatramin'ny farany ny fangatahana fionana manokana eo amin'ireo député fanoherana sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta. Taorian'ny fanafoanana fangatahana voalohany teo mantsy dia nolavina ihany koa ny fangatahana faharoa izay nataon'ireo solombavam-bahoaka ireo ary tsy nampidirina ao anatin'ny lahadinika intsony ankehitriny. Ny lalàna nefa no mametraka eo fionan'io saingy izay tiany maro anisa atao no ataony izay ny hoe afaka manova ny lalàna na manafoana izany ireo solombavam-bahoaka maro anisa. Tokony hofoanana ny andrim-panjakana rehefa tsy anaja lalàna toy izao hoy ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro. Ny ordre du jour proposé ny opposition moa zany de rehefa natao ny fifampiresahana tamin'ny nandaninan'ny ordre du jour manaraka de mazava ny valitenin'ny bureau permanent fa tsy lany ny maro anisa ny anatanterahana an'izay fionan'ny mpanohatra sy ny gouvernement zay niezaka moa zay nanazava hoe inge efa napetraky ny lalam-panorenana de raha ohatra ka zoan'ny fanoherana no mbola ho tapahan'ny maro anisa nefa fa napetraky ny lalam-panorenana de mazava ho azy satria ny maro anisa de miaro ny fitondram-panjakana ary misolo vava ny fitondram-panjakana fa tsy misolo vava ny vahoaka de mazava ny fanapahan-kevitry ny maro anisa hoe tsy ho tanterahana zay fionan'ny gouvernemanta sy ny fanoherana zay. Efa mipetraka ny daty ho an'ny fifanariany sy solombavam-bahoaka sy ny gouvernemanta. Iarahandrehetra mahita ihany koa anefa rehefa mandritra io fotoana io ny fifanatrehana fa voafetra ihany ny isan'ireo mandray fitenenana sy ny fotoana itenenana ka tsy afaka ny hitondra ny tena marary ny vahoaka. Fanampenam-bavan'ny malagasy no ataon'ireo solombavam-bahoaka sasany manohana fitondrana ireo manaiky atao fitaovana ho amin'izany ho iatrany ny fanazavana. Mahakasika ny resaka fasafasy atao amin'ny gouvernemanta dia raha antsika malany zany fa rehefa misy nge fasafasy matetika tsy ny zavatra marary ny vahoaka no mipetraka ho fanontaniana ao anatin'ny antenimieram-pirenena fa ny maro anisa mandokandoka ny fitondram-panjakana fa efa mandroso Madagasikara ankehitriny ka aminay zany ny resaka fasafasy io lasa saritsary ny fotsiny sisany no anatanterahana azy fa tsy resaka antenainao mba tena hoe isy vahaolana sy tena hiady ho an'ny vahoaka malagasy. Manana anjara ny groupe parlementaire amin'ny firaisan-kinanay dia manana anjara fitenenana dia ezaka izay hijery mihitsy hoe inona tena marary ny vahoaka hoentina ao anatin'izay fasafasy arahana amin'ny gouvernement zay. Fa hitantsika moa ny maro anisa zay tsy mitsahatry ny mandokandoka ny fitondrana fa mandroso Madagasikara
dia miezaky ny manakora koa anatin'izany fa zany anefa tsy atao hoe zany nosakana akifitsy anatanterahana an'le asa fa ezaka izay amin'ny fanoerana ijoro amin'izay andraikitra napetraky ny lalàna ho anay izay. Nanamafetrany ity solombavam-bahoaka ity fa tokony tsy andry fankatoavana avy amin'ny maro anisa akory ny fanadinana na ny interpellation satria andraikitra omena lalam-panondrenana ho an'ireo solombavam-bahoaka amin'ireo mpanatanteraka izany. Ireo maro anisa no manapa-kevitra ka natao fitaovana nandikana ny lalam-panondrenana. Tsy misy ilana azy intsony anteny miram-pirenena sy ny fisina solombavam-bahoaka raha toka fandraisana baiko midina no atom-pisinao ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Lalaoviny fitondram-panjakana tanteraka ny fiainam-bahoaka tena ataony amin'izay itiavana azy i Madagasikara. Tsy misy mangarahara fa tena hoe izay tian'izy ireo atao no ataony eto. Tsy voaza intsony ny fenitra maha-republikanina sy ny lalàna eto Madagasikara fa tena hitsakitsaina tanteraka. Matiasy ny androm-panjakana, matiasy ny malagasy, ka boraraka sy kolokolo no manjaka, vilian-tsaona ny filazana fa misy mpitondra ny firenena. Tena mpitondra natao hitondra fampandrosoana sa mameno posy fotsiny dia mandratsa vahoaka amin'ny kitolotolotra madinika satria ambakaina amin'ny fahantranan ny vahoaka. Iretsy ankilany koa moa vitsy no tonga saina ka maro no mbola matory satria zarina tolorana ka aleo mahita ny arapaka androany fotsiny toy izay andray valika sasarana isam-bolana. Atreto tsy misy profesia antony mazava entin'ny fanjakana ny tsy anaovana ny fanitsiana teti-bolam-panjakana kanefa olana eto goavana no atrehan'ny malagasy hoy ny solombavam-bahoaka fetra lalamosafimbololona. Raha hatreto aloha tsy misy mihitsy antony ara-teknika mitombona antony tsy nanatanterahana ny LFR na hoe ny lalàna feno teti-bola sy mpanitsiana ary tsy voalohany no nanaovan'ny mpitondra an'izany fa any amin'ny ora farany zany rehetrarehetra zany dia foanana toy ireny hoe fifanatrehana reny efa nisy ihany koa zany fifanatrehana misy ary moa amin'ny asa amin'ny 12 volana ny fifanatrehana raha tsy diso sy ny 17 ty volana ity fifanatrehana amin'ny gouvernemanta zany hoe ao anivony antemira-pirenena dia mametra mpanontaniana sady ankehitriny isy indray zany satsisy satria nifoanana zany tamin'ny taona teo aloha teo any amin'ny ora farany foanana toy indre ny foanana ihany koa ny fionan'ny mpanohatra solombavam-bahoaka ataony ivony antemira-pirenena sy ny gouvernemanta dia SMS fotsiny no voarayany solombavam-bahoaka rehetra. Zay zany le fomba fiasa matahotra le mangarahara tsy mampiatra n'lay mangarahara ilay mpitondra ary le mpitondra ny tena olana dia mieritreritra fa fananany manokana ilay Madagasikara fananany manokana matoa zany tapahana irery ihany ny zavatra rehetrarehetra. Zay tokony jereny mihitsy zay hoe be dia be ny fandikan-dalàna ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary tsy hampandrosatsika mihitsy zany satria araka ny teniko teo tsy misy porofo iaho antony ara-teknika hatreto nanafoanana ny LFR na tsy voafaritry ny lalàna ary hoe tsy maintsy atao. Tombatombana vinavina no napetraka atao anatiny volavolan-dalàna momba ny teti-bola izay no tapaina sy nolaniana tamin'ny fivoriana ara-potoana farany. Tsy misy tsy mahita nefa ankehitriny fa betsaka ny zavatra miova hatramin'ny fiandohan'ny taona. Isan'izany ohatra ny délestage, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa ho iatrany ny fanazavana. Ary mahagaga ao anatin'izay zavatra dia lasa sanatria piraitsy kombakomba nefa solotena ny vahoaka ireo le député avy amin'ny Maronisa avy amin'ny vondron'ny Maronisa. Ahoana moa ny tenenina ny solombavam-bahoaka namana fa tsy ilaina amin'ny motion de censure. Adala zany izay nametraka neto anaty lalam-panondrenana nanao anatin'ny lalàna fa any ahafahana manao an'iny dia ahafahana manitsy izay mety tsy mety na fampanantenana tsy tanteraka na fitantanana mety ny vilana na mety ny voana nataony satria olombelona ihany koa ilay mpitondra ilay prime ministre sy l'équipany zay nge ny lanana io fa mahagaga sy mahavariana ilay solombavam-bahoaka natananarivo ny teny io avy eto andrenivohitra avy amin'ny mpitondra manao hoe tsy ilainy zany fa manakorotana ho ny motion de censure. Jereva amin'izany ange ny fitaka atao an'ilay vahoaka raha mpanara-maso isika ny asan'ny mpanatanteraka dia rehefa voafaritry ny lalàna ary le fanosaina sy nandinika ny nametraka an'ireny tsy teto amin'ny firenena malagasy rera fa tany amin'ny firenena mandala ny demokrasia maneran-tany dia misy zany hoe voafaritra manokana zany hoe fitsim-pahampitokisana ahafahana tsara sy manao tombana ny asan'ny gouvernemanta. Ankoatra izay, endrim-pitantanana fahampanjaka no misy eto izao ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Zary fitiavana tombontsoa manokana ihany koa no ijoroan'ny sasany eny anivony ny teny miram-pirenena fa tsy tombontsoam-bahoaka. Ny mahonena hoy ity député ity dia ny rehetra no miaraka mizaka ny vokatry ny ataon'ny sasany. Tsy tokony ho ny andry ny teo anivony anteny mirandoolona ny voamiara mareo tena misahana ny fifidianana na ny seny
vao nandray fanapahan-kevitra ikitika na lalam-pifidianana hoy ny teo anivo ny firaisamon'nim-pirenena safidy. Tokony tsy ho andin-dalàna iray ihany koa no okitiana fa fotoana ahafandrehetra mametraka tolo-kevitra ho fanatsarana ny zotra-pifidianana izao. Betsaka ireo toromarika avy amin'ireo mpisehatra maro samihafa tokony anatsarana ny lalam-pifidianana sy ny zotra-pifidianana ary ilana ny hevitrindrehetra izany ho iatrany ity firaisamon'nim-pirenena ity. Atreto mbola tsy nahazo ny tolo-dalàna avy amin'ny antenemeran-doolona ny firaisamon'nim-pirenena na dia efa nangataka izany azy raha ny fanazavana. Isan'ny olana goavana eto amin'ity firenentsika ity izany ho iatrany ny fanamafisana. Ny senia no tokony hitondra an'izay le fantsiana amin'izay rehetra mety hoa entina anatsarana ny lalam-pifidianana izay. Raha antsika nahita tamin'ireny atao hoe hetsika fotsiny ataon'ny kandida reny dia nitenin'ny premier ministre tamin'izay fa ny senia no anisany manana an'izay le ataontsika hoe meny lalàna hitondra izay tolo-dalàna izay amin'ny fanatsarana ny tolo-dalàna. Dia nalefany moa zany rehefa nanao an'ireo le hoe hetsika ny ataontsika hoe ireo kandida misy 10 tao anatin'iny dia nasiny nanatona ny senia moa zany tao anatin'izay. Ny faharoa manaraka an'izay dia hoe eo ihany koa ny ataontsika hoe fijerenan'ireo tombana. Zany hoe zay no teneniko hoe tokony ny senia zany no nitondra an'izay, tsy niandry n'ilay fotoana hoe ataontsika hoe nanokatra ny raha ataontsika hoe ouverture de bal zany nilazana n'ilay ataontsika hoe nataony tao amin'ny Sénat, fa tokony ny senia zany no mitondra an'izay le ataontsika hoe inavy tamin'ireo fifidianana izay nandeha. Dia misy an'ireo recommandation ny eo anivon'ireo lay ataontsika hoe recommandation taty amin'ny firaisamon'nim-pirenena, tany amin'ny mpiara-mombonantoka, ny tany amin'ny atoko politika, fanatsarana ao anatin'ireo amin'ny lalam-pifidianana io izay nisin'le ataontsika hoe cadre de concertation izay ataon'ny senia fiantsoana rehefa misy ataontsika hoe fifidianana anankiray na misy zavatra tiana angalana hevitra dia misy an'izay le hoe fiantsoana fakakevitra ho an'ireo le petsehitra rehetra. Dia izay no ahafahana mety mitondra n'le hoe fanatsarana eo anivon'ny fifidianana. Na dia andininy iray aza no okitiana amin'ny lalam-pifidianana dia tokony isy ny fakan-kevitra atao amin'ireo mpisehatra rehetra ho iatrany ny firaisamon'nim-pirenena safidy. Raha rahan'm-pirenena mantsy ny fifidianana ka tokony lalàna ifanarahan-drehetra no apetraka ho iatrany ny fanazavana. Raha ataontsika hiatrika amin'ny fifidianana 2028 manana fotoantsika hijerena tsara an'izay ary manana fotoantsika ny tokony hoe ametrahana mba tokony hoe kody amin'izay zany no petraka mandeha makeo kody électoral mba tsy hahafahan'ny ataontsika hoe rehefa tonga izay olona ny tonga amin'ny fitondrana dia indraindray rehefa loaly izy loi organique izy dia misy décret d'application dia samy manana ny fomba hitondrany azy dia mahazo vahana avy hatrany lay eo amin'ilay atoko mpanohana ny fitondrana satria izy no manao le décret d'application ao anatin'iny. Dia izay ny ataontsika hoe fotoana zany zao tokony hafahana mijery an'izany ireo fantsiana rehetra ka izay ny anaovana antso hoe fotoana zao tokony hafahana mijery an'izay isin'izay rehetra hoe jerena mba ahafahantsika tena mijery hoe fifidianana madio mangarahara rikeny rehetra no andeha hiseho eto ary mba tsy hiteraka izay fikorotanana indray rehefa aorinan'ny fifidianana misy. Isan'ny teboka tokony ho jerena hoy ity firaisamon'nim-pirenena ity ny mahakasika ny famerana ny vola ampiasain'ireo kandida mandritra ny fotoam-pifidianana. Efa nanaovana antso avy matetika izany hoy ny fanazavana. Tsy hoe tsy misy dikany ny fikitiana ny resaka genre fa misy ireo pitsopitson-dalàna manandanja kokoa tokony ho jerena amin'ny lalam-pifidianana io ary ilana ny fanapahan-kevitra ifanarahan'ireo mpisehatra rehetra ho iatrany ny firaisamon'nim-pirenena safidy. Ny volana Jolay ho avy izao no ampiatra ny abatseranana vaovao amin'ny sehatry ny arabarotra i Etazonia. Mialoha izany anefa dia mangataka tolotra tsara ho ana fifampirarahana arabarotra avy amin'ireo firenena hafa ity firenena ity. Manana hatramin'ny rahampitso alarobia ireo firenena hanome izany tolotra izany. Raha ny vaovao dia nandefa taratasy tany amin'ireo mpiray ombin-dantoka ny firenena Amerikanina nangataka izay tolo-kevitra amin'ireo sehatra toy ny abatseranana, ny fetrisa amin'ireo vokatra industrialy sy ara-pambolena sy fiompiana avy any Etazonia. Voalaza ao anatin'ilay taratasy fa ny fanjakana no hanao tombana ireo tolo-kevitra. Mbola mampiaya ireo mpanolontsaina arabarotra i Donald Trump ity resaka fangatahana sosi-kevitra ity. Na izany aza, nanamafy ny sekretera Amerikanina misahana ny varotra fa tsy ho foana akory ny abatseranana ary dia entitra amin'ny ampiarana ny abavavao i Etazonia ao anatin'ny fanajana ny tety andro. Ny volana Aprily teo no namoahan'ny fitondrana Trump
Ny lalàna vaovao mifehy ny Abatseranana. Nanome 70 andro anefa ny fanjakana Amerikanina mialoha ny ampiarana izany ny 7 Jolay ho avy izao, indrindra manoloana ireo fanakianana momba izany. Ireo entana rehetra avy amin'ireo firenena 570 miditra ao Etazonia dia iaran'io Abatseranana vaovao io manomboka amin'ny 10 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato. Anisan'ireo firenena miaina anaty krizy mahaolona mahatsiravina indrindra eran-tany amin'izao fotoana izao i Soudan. Anarivony ireo olona efa namony ainy ary an-tapitrisany no nafindra toerana noho ny ady mahery vaika mandripaka manerana ny firenena. Ny ankizy no lasibatra ary aran'ny fiantraikany vantana sy mafy indrindra no ity toetra raha mampifaraontsana ity. Ankehitriny, zaza miisa 17 tapitrisa no tsy afaka manohy fianarana raha toa ka 7 tapitrisa izany talohan'ny poan'ny ady. Ankizy 5,000 no nalaina ankeriny na tsy hita popoka ary 3,000 kosa no matin'ny herisetra. Mitombo hatrany ny famoretana mahazo ny zaza Soudanais, tafakatra 220 isanjato ny tranga fanitsakitsahana goavana atao tamin'ny